Dia nametraka mazava fa nandray anjara tamin'ny fanadivana nasionaly ho an'ny fanadivana nasionaly asa efatra no entina nanampofoana zany dia voalohany teto amin'ny birao Appareil malagasy fanadivan'ireo mpiasa rehetra amin'ny birao zany dia ny faharoa fanamboarana ny fanadiovana ny namotana anaty vakarity dia ny fahatelo namezanay camion commune Vato ary ny fahaefatra dia ny fanadivanay ny sisiny route nationale numéro 4 ny projection urbain ny zavatra tenenina fotsiny dia tsotra hoe ny ankamaroan'ireo dia asa pokon'olona ny zavatra tediavina eto amin'ny firenena raha fampandrosoana ny tenenina dia ny asa pokon'olona dina pokon'olona ny famerenana ny asa pokon'olona ny fivoriana pokon'olona fifidianana ny fiseho fokotany ireny zany tokony zavatra ho jerentsika amin'izao andro fanentanana izao hoe tena zavatra tokony ilaina amin'ny fampandrosoana indrindra fa ho an'ny ambany tanàna na amin'ny vakarité dia zay rehetra zay zany zavatra tiana tenenina hoe miroso hatrany ny Appareil malagasy io tsy hanavahana an'izaniza fa rehefa misy ny tadiavana andraikitra dia